Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nombona tamin'ny hazo fijaliana i Jesosy. Lioka 7:20. Mateo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy. Tena mahatsiravina ny fomba namadihan'i Jodasy an'i Jesosy. Nahoana Jesosy namely izany hitranga? Afaka nanafaka ny tenany nefa izy. Marina izany, afaka nanao izany izy, saingy ohatran'izay mihitsy no tokony ho fitrangany. Tsy azoko izany. Tonga teto an-tany ny zanak'Andriamanitra mba ho faty noho ny fahotantsika. Vokatry ny tsy fankatoavana sy ny fanamelohana noho ny fahotana dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona tsirairay. Ary ny fahafatesana no tambiny ota. Noraisin' Jesosy hiatra amin'ny tenany izany sazy izany mba hanafahany atsika amin'ny vidin'ny fahotantsika ka hamerenana indray ny fiombonana amin'Andriamanitra. Hay, azoko tsara kokoa amin'izao. Noraisin'ny mpitsara ny fanapahan-kevitra farany. Isaky ny mankalaza ny fanafahana azy ireo avy tany Egipta ny vahoaka dia manafaka voafonja iray ny mpitsara. Iza no avoakako amin'ny fonja amin'ity taona ity? Jesosy sa Barabasy? Te hanafaka an' Jesosy i Pilato ho solon'ilay mpamon'olona dia i Barabasy. Izany no antony nanontaniany azy ireo indray hoe: tianareo ve ny hamotsorako an'i Barabasy sa ny hanafahako an'i Jesosy? Mila ny Barabasy zahay, Barabasy. Ary inona no ataoko amin'i Jesosy? Boy amin'ny hazo fijaliana izy, boy amin'ny hazo fijaliana izy. Teny izay no nitranga. Nitondra ny hazo fijaliana teo ambony lamosiny feno ratra ny zanak'Andriamanitra hatrany amin'ny avoanan'ny Golgota mba ho faty eo amin'ny toerantsika. Nanaiky nandray malalaka ny fanamelohana tokony ho antsika izy. Nandritry ny adiny 9 ny teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Talohany nafatesany dia nanonona ireo teny manandanja indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona izy. Vita izany. Avy eo dia nakipy ny masony. Maty noho ny fahotan'izao tontolo izao izy. Izay rehetra mino an' Jesosy dia hanana firaisana amin'Andriamanitra sy fiainana mandrakizay. Mino izany ve ianao? Rehefa maty ny zanak'Andriamanitra dia maizina ny lanitra tamin'ny mitatao vovonana. Ary rehefa afaka izany dia nisy horohorontany. Taitra tamin'ny zava-nitranga rehetra ilay kapiteny ka niteny hoe: zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Nalevina tao am-pasana ny harivan'io Jesosy. Saingy tsy ny farana teo ny tantara. Mbola ho avy ny tsara indrindra. Ho tantaraiko aminao ny momba izany rehetra izany amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.